Efa ndresako mbenombeno hoe misy olona ho te hametraka olombelona eto amin'ny tanjam-pirenena amin'ny sehatra rehetrarehetra ary efa saika andrava an'io androm-panjakana io izy dia ny premier ministre zany miaraka amin'ny gouvernement tamin'izany fotoana zany fa le navokako teto ilay izy dia tsy rava ilay izy fa saika ireo vavahana tao anivon'ny assemblée ankehitriny rava tamin'ny taratasy tsotra ilay izy dia indro amin'izay ve zany fa ametraka ny olona zany miaraka amin'ireo ataokontsika hoe vahiny sy karana ao an-damosiny eo ka misy andrahaka any anatin'ireny ministera ireny hatrany amin'ny district hatrany amin'ny région tsirairay avy dia ho simba ty firenena fa ny teo aloha ihany no miverina efa napetrako tamintsika ihany koa fa ao anatin'izany olona zany te hametraka ny olona ihany koa izy satria efa fantatsika fa nitaly kabinetra n'izany olona zany no indro tafiditra napetraka tao anivon'ny seny tafapetraka ny 2 andro tao zany dia tonga dia lasa président seny ankehitriny nametra-pialana ny 7 ao anivon'izany seny zany dia mbola teny antsika hoe normal ny zany zavatra zany misy zavatra tsy milama ary mbola miteny foana hoe misy olona te hametraka ny olona amin'ny rantsana rehetrarehetra manomboka any amin'ny sefim-pokotany ka hatraty amin'ny faratapiny ambony aty ka zay indrindra nitodiako amin'ny président hoe amboary ny lalana président jereo mahitsy ny zavatra rehetrarehetra fa misy olona efa tsy izy tsony manodidina anao ao indrindra ao an-dapa ao fa mba jereo fa misy olona tena mazefatra ary misy olona tena efa nanana raha maloto teto amin'ny tany sy ny firenena manodidina anao ao ka tsara jerenao fa hiteraka fahavoazana hiteraka fahasimbana hiteraka fampitehana ho an'ny tandrazana ireny olon-dreny ny fanaovana politika ao atsy ohatr'izany ny tokony hanana zany etika politika zany zany valeur politika zany ny olona manao politika tsirairay avy ao anivony anteny mera-pirenena io misy olona efa solombavambahoaka tamin'ny andro ny Irmara no indro nivadika solombavambahoaka taty amin'ny SVM no indro lasa niaraka tamin'ny firaisan-kina ary no indro lasa fanavozana indray ankehitriny dia nivadibadika ohatr'izany ve zany ny ainana amin'ity resaka politika ity andeha no ny tombontsoa manokana ary za mbola manambara foana ny androany raha raisina ny article 72 ao anivon'ny lalam-pandroenana dia ny Irmara ihany manana majorité parlementaire eo satria tsy afaka mifindra groupe parlementaire ny solombavambahoaka tsirairay avy raha raisina indray ny article 54 dia milaza manambara fa ny olona majorité parlementaire ao anatina groupe parlementaire na ny groupe de parti manana majorité parlementaire na parti politique manana majorité parlementaire no afaka manendry ny premier ministre dia ny Irmara zany tsisy resaka ka mety amintsika ve zany ny Irmara ny andeha hanendry an'io ao dia amiko tsy mety zany tsy amin'ny bonne position intsony ny assemblée anendry an'io premier ministre io fa raha manendry an'io izy dia antery no azo ilazana zany fa tsy izy zany zavatra tatoato misy an'ireny olana amin'ny fisitra Madagasikara vary reny manjaka varina farana rehefa fanilokevitra ao ohatrany ahoana paikady tokony apetraka fitondram-panjakana fa namanina ny varina farana eto Madagasikara mahakasika an'ilay varina farana moa zany fandresako aminareo ihany rehefa napitaiko ny olombenombeno hoe misidra olana voavana ny vary eto Madagasikara no nenina no ny fatsitseman-tsena tsetsy ny varina farana ny tsena ny vary eto Madagasikara vokany tsisy mividy tsony ny vary any ambanivohitra ary tamoraindry zareo ilay vary vokatra zany raha resaka famokaram-bary indray dia tokony fantatsika vahoaka malagasy fa tsy mitovy ny saison de production na ny fotoana iakaran'ny vary rehetra eto Madagasikara fa raha amin'ny ambangivangony zany dia efa saika lasa daholo ny vary aloha zao efa miditra tanteraka ao anatin'ny vary tanety ary eroso miandalana ao anatin'ny vary taona zany amin'ny avril sy mai iny zava-doza ao anatin'izany dia zao aty amin'ny fitomboan'ny famokaram-bary dia efa tafidina any amin'ny 500 sy 500 ny vary any amin'ny toerana sasany tahaka ny any Ambotronjakazo be dia anahoana zany io vidim-bary io amin'ny fararano zany hoe amin'ny volana mai sy ny avril any oloza be no ateraka io ho an'ny mpamokatra ho an'ny tantsaha malagasy ka zay indrindra ny sitomana ny sainy rehetrarehetra hoe tsy mety zao zavatra zao fa mitarika fasahirana natateraka ho an'ny tantsaha zany zavatra zany isany hoe amin'izao mihazakazaka ny resaka fanendrena prime ministre na ny hevitra ianao mahakasika an'izay mety hoe manana ny hevitra ao mahasolombavambahoaka anao amafisoko kely le vary dia irosy ao anatin'izay fa ny zavatra tsara ho fantatra ko anatin'ny vary io dia misy scène de valeur zany famokaram-bary misy ny tantsaha-pamokatra misy ilay collecteur otsika misy ny vendeur ary misy ny consommateur ny consommateur tsy maintsy rentsika na mpinana mba tsy vidy lafa ny producteur indray tsy maintsy rentsika mba tsy varotra mora ny zava-misy zao amin'izao fotoana zao maty antoka ny tantsaha-pamokatra maty antoka ny
ampanangona zany na collecteur raha tsy manana vola abedina tsony reo collecteur reo izy any aka mivary any ambanivohitra lavitra any ary rehefa tena tsisy maka tsony ny vary any ambanivohitra lavitra any tapaka zany le scène de valeur tsisy mamaty tsony ny tsena aty amin'ny Tananarivo raha ohatsika afary daholo rehefa tsy tavavoaka le any ambanivohitra any maty zany le tatsapamokatra satria tsy mivadika vola le vokatra zay tokony vidinany ary mety tsy amboly tsony izy raha afaratsika foana anio ny vidiny vary any avelany tsy hoe ho mora foana miady zao ny tany any avelany any mety hiakatra be ny filana amina vary any avelany any dikan'izay mety hiakatra be ny vidiny vary any avelany any dikan'izay mety tsy ho zakatsika ny vidiny vary any fa eotra lavitra noho ny vidiny atsika aty raha ohatra ka miakatra be ny filana any avelany any zany rehetrarehetra zany mila jerena daholo eo anatin'izay mahakasika ny resaka premier ministre indray dia efa ndresahako mbenombeno hoe misy olona ho aty ametraka olombelona eto amin'ny tanjam-pirenena amin'ny sehatra rehetrarehetra ary efa saika andravan'io androm-panjakan'io izy dia ny premier ministre zany miaraka amin'ny gouvernement tamin'izany fotoana zany fa le navokako teto ilay izy dia tsy rava le izy fa saika ireo vavana tao anivon'ny assemblée ankehitriny rava tamin'ny taratasy tsotra le izy dia indro amin'izay ve zany fa ametraka ny olona zany olona zany miaraka amin'ireo ataokontsika hoe vahiny sy karana ao an-damosina eo ka isandrahaka any anatin'ireny ministera ireny hatrany amin'ny district hatrany amin'ny région tsirairay avy dia ho simba ty firenena fa ny teo aloha ihany no miverina efa napetraka tamintsika ihany koa fa ao anatin'izany olona zany dia ametraka ny olona ihany koa izy satria efa fantatsika fa nitaly kabinetra zany olona zany no indro tafiditra napetraka tao anivon'ny seny tafapetraka ny roa andro tao zany dia tonga dia lasa président seny ankehitriny nametra-pialana ny 7 ao anivon'izany seny zany dia mbola hiteny antsika hoe normal zany zavatra zany misy zavatra tsy milama ary mbola miteny foana hoe misy olona te ametraka ny olona amin'ny rantsana rehetrarehetra manomboka any amin'ny sefipokotany ka hatraty amin'ny faratapony ambony aty ka zay indrindra nitodiako amin'ny président hoe amboary ny lalana président jereo mahitsy ny zavatra rehetrarehetra fa misy olona efa tsisy tsony manodidina anao ao indrindra ao andapa ao fa mba jereo fa misy olona tena mazefatra ary misy olona tena efa nanana raha maloto teto amin'ny tany sy firenena manodidina anao ao ka tsara jerenao fa hiteraka fahavaozana hiteraka fahasimbana hiteraka fampitehana ho an'ny tandrazana ireny olondreny ny fipetraky ilay resaka majorité isan'ny fanoekevitra hitana any amina député maromaro hoe maro anisa tsy maro anisa ny filoana tena-firenena nefa nanao fanambarana fa manana ny maro anisa ny fitondram-panjakana zao fotoana zao isan'ny sombavavakana ny hevitra ianao manao ny fanaovana politika fa tsy ohatr'izany ny tokony anana zany etika politika zany zany valeur politika zany ny olona manao politika tsirairay avy ao anivony antany meram-pirenena io misy olona efa solombavam-bahoaka tamin'ny andro ny Irmara no indro nivady dia solombavam-bahoaka taty amin'ny SVM no indro lasa niaraka tamin'ny firaisan-kina ary no indro lasa fanavozana indray ankehitriny dia nivadibadika ohatr'izany ve zany ny ainana amin'ity resaka politika ity andeno ny tombontsoa manokana ary za mbola manambara foana ny androany raha raisina ny article 72 ao anivon'ny lalam-pandroenana dia ny Irmara ihany manana majorité parlementaire eo satria tsy afaka mifindra groupe parlementaire ny solombavam-bahoaka tsirairay avy raha raisina indray ny article 54 dia milaza manambara fa ny olona majorité parlementaire ao anatina groupe parlementaire na ny groupe de parti manana majorité parlementaire na parti politique manana majorité parlementaire no afaka manendry premier ministre dia ny Irmara zany tsisy resaka ka mety amintsika ve zany ny Irmara ny andeha anendreny eo dia amiko tsy mety zany tsy amin'ny bonne position intsony ny assemblée anendreny io premier ministre io fa raha manendreny io izy dia antery no azo ilazana zany fa tsy izy zany zavatra zany afandray zany faneho kevitra zany afandray zany